Ny fametrahana ministra mendrika eo anivon'ny fitsarana kosa no andrasan'ny maître Willy Razafindratovo amin'ny premier ministre vaovao Kolo Roger. Ny fitsarana izay nambara ny antoka ho an'ny fandriam-pahalemana, ny fampandrosoana ary antoka amin'ny fiverenan'ny fitokisan'ny vahoaka sy ny mpamatsy vola ihany koa. Fanazavana ary. Ny ady tsotra ny tenin'ny président république tamin'ny fotoana nametrahana azy teo Mahamasina dia ny hoe ny fitsarana indrindra no everiko hoe priorité amin'ny zavatra rehetra sy ny sécurité ary ny fiadina amin'ny kolikoly. Reo rehetra reo nefany amiko dia ny fitsarana no ambony indrindra. Ka noho zany ny andrasako amin'izay premier ministre na iza ekeko tsisy zatsy olana mihitsy amiko fa apetrao zany izay ministre ny fitsarana zay everina atanteraka fa hoe hamehy marina ny fitsarana satria hatramin'izao na ministre fitsarana teo aloha na ny secrétaire général na le procureur généraux betsaka zany procureur général teniko am'zany na voafarany teo ny tele député avy any Kongo commissaire de police Brunel napiny ny CSM Maly fa hoe ny fitsarana karaha io fitsarana io no mandeha ho azy dia tsisy ilana azy tsony ny fiainam-pirenena ray manontolo. Fa raha ny fitsarana kosa hoe manana ministra afaka manasazy araky ny tokony ho izy satria izany mieritreritra raha ny teny mandriamatoa secrétaire général ny CSM Maly ozy izy hoe misy ozy izy ny avertissement, misy dégradation hoe amin'ny grade, misy ny hoe retraite d'office, misy ny zao nefa kosa adino ny teny fa hoe raha misy tratra manao tsolotra na manao saramosara hoe tsy mety araky ny lalàna dia mety mampigadra zany hoe misy samihafa zany ny vahoaka malagasy amiko raha zay resaka zany hoe raha vahoaka tsotra zany na président république izy na ministre izy na député izy na ino izy azo gadrana zany raha ohatra manao tsolotra fa raha magistrat kosa tsy azo gadraina raha manao tsolotra satria tsy nitenenina mihitsy zay hoe raha tratra manao tsolotra dia azo gadraina koa. Ka amiko zany averiko ihany teny hoe raha matanjaka amin'ny fitsarana amin'ny firenena anankiray dia matanjaka amin'ny fitsarana satria ny firenena satria na ny bailleur de fonds dia matoky io firenena io na ny vahoaka ao anatiny dia matoky io fitsarana io fa raha ohatra fitsarana hoe manao vinany ndikan'izay dia tsy matoky an'izany firenena zany tsy matoky fitsarana ny vahoaka. Ka noho zany io no votoatiny io ny lehibe indrindra amin'ny firenena anankiray ka ataovy tsara re tompoko monsieur le premier ministre vaovao na madame le premier ministre zay ho avy eo izany hoe fitsarana izany mipetraka amin'ny toerany tena amin'ny fitsarana azy marina.